tokony misy lalàna ho izay apetraka misy lalàna natao hofidiana eny amin'ny faritra any amin'ny commune. Afaka manome ohatra kely am'izay ve ianao? Ohatra hoe atraiza ohatra zao no takatry ny commune, lalàna ohatrany hoe inona ohatra tsy tokony hiakatra aty atsimba zazakory fa eny amin'ny commune dia vita atritotrito indray ohatra ny isakan'ny faritra ohatra tonga dia matsapa-kevitra ihany koa ve eo anatin'izany? Raha isika ohatra ny any amin'ny impôt, any amin'ny impôt zany any amin'ny loi de finance dia faharitana avy ety Antananarivo ny hetra, faharitana avy ety amin'ny parlemanta ny hetra, nefa ny any amin'ny commune tsirairay mbola manao resabe ny resaka hetran'omby amin'izao fotoan'ny fahavolalaina amin'ny resaka omby tany amin'ny faritra Tsiromandidy. Ino manaprofo zany fa manao izay danin'ny kibo ny mpitondra maka vola amin'ilay tatsaha. Dia mitambatra ny ben'ny tanàna niakatra teto aminao teto angamatra tsy diso dia tsy manaiky ilay vola takin'ny préfecture. Dia amin'izay fotoan'izay ve zany tsy maintsy aty Antananarivo vao réglera le problème. Ireo ben'ny tanàna ireo afaka manapaka an'izany. Tsy ben'ny tanàna fa le mpanolotsaina commune na le parlement communal eritreretinay afaka manapaka hoe ny momba ny omby ety amintsika hafa ny alaina aminazy raha bokon'omby. Dia tsy tokony mitovy manerana Madagasikara. Dia hany ka manao danin'ny kibo ny mpitondra fanjakana na solitena fanjakana na ny délégué any amin'ny base rehetra any satria tsy mipetraka mazava io fa faritanao avy ety ve zany ny vola aloha amin'ny copie amin'ny commune tsirairay na ny vola aloha amin'ny acte de vente amin'ny commune tsirairay ve dia faritanao avy ety. Fa tokony malalaka amin'ny commune, malalaka ny district, malalaka ny région manao zay zavatra mahasoa anazy. Fa rehefa tsy mikitika fiandrianam-pirenena na tsy mikitika fanavakavahana na hoe manavakavaka olona dia mety le lalàna. Zay fotsiny dia ahafahana mampandroso manafaingana n'ilay vitesse ny administration ny fandehanan'ny taratasy rehetrarehetra. Fa ny taratasy rehetra akarina ty Antananarivo. Karakara avancement ianao miakatra ty Antananarivo. Fonctionnaire kely mandray karama kely avy ery anaty ala 4 kilomètre ry mba hiakatra Antananarivo. Karakara avancement dia mahazo efatra tapitrisa dia miditra anaty bus dia lasa mitanga mpangaro-paosy dia rava teo ny zavatra miaina nandritry ny 4 taona. Zay ny zavatra misy. Ka mila décentralisation le fahefana ny vola fa mialohan'izay apetraka ny système de contrôle icontrôlena ny exécutif any amin'ny base fa ny tena manao adalàna indrindra azy dia ny exécutif any amin'ny base. Ny any ny tena manao abus indrindra. Ny eto zany ny exécutif mba matahotahotra ihany satria misy anareo mpanao gazety isaorana anareo zany. Dia atsikafo mpanao gazety raha vao miadaladala ka eto Antananarivo mipotra ny taratasy avery mipotra ny taratasy avy. Fa ny any ambanivohitra any nga mitaky taratasy akory anga le tambanivohitra raha andeha vola aminao. Tsy fantany avy hoe tokony misy taratasy voarainy na reçu voarainy fa dia hoe mba hikarakara an'ity zavatra ity zay Andriamatoa préfet ohatrina ny menanao dia miteny ny préfet zay tiany tenenina eo satria tsisy lalàna mametra an'izay. Zay le décentralisation tadiavin'ny RCR zay le rafitra zany tena apetraka ka en parallèle le décentralisation exécutif parlementaire judiciaire. Zany hoe rehefa miaraka reo anankitelo reo satria zay ny atao hoe république zay le séparation des pouvoirs dia miaraka décentraliser reo vao mety fa tsy ny exécutif ihany dia ny vola ihany ny tantananao any fa nanao an'izany président Ratsiraka dia nanendry olona be dehibe izy tany ambany rehetrarehetra tany dia nametrahana gasy daholo ny anton'ireo président rehetrarehetra dia nakaiza le izy dia teny vetsika efa teto Antananarivo nandrobany reny raha ny orinasa tany amin'ny faritany rehetrarehetra dia hoe teto Antananarivo daholo fe nandroba azy le olona voatendry tao nandroba azy ka alohany atongavana zay management délégatif pur zay hoe miana fahefana feno ny any amin'ny base dia tokony misy système de contrôle fa tsy mety ny management délégatif na hoe tonga dia miana fahefana ny olona raha tsy misy système de contrôle ahafahana mifeana azy. Zay le